manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Miaraba antsika menakavy ary manonona ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao sy ny ankonanao ho an'izay rehetra ataon'ny tananao na izay na iza misy anao dia izany firaritso izany no tononay aminareo. Miarabanao pasteur Tofo. Ia, miaraba ny pasteur Andriany Alvarez. Miaraba antsika ihany koa moa zany aty amin'ny faritany maro samihafa eto Madagasikara izay mandray an'ity fandarana ity, ary tsy adinoana antsika ty ampitan-dranomasina ity izay manjotsy tapaka ny fandarana manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Dia hivavaka sika metaka an'ity fotoana ity eo am-pilatanan'Andriamanitra, ary mampimona sonanao sady zany ao anatin'ity hivavaka ity fa anao délivrance anao zany zay amin'izao fotoana izao ianao na marary ianao amin'izao fotoana izao dia tsangany amin'ny toerana misy anao eo manao vaezaka kely dia na ohatra anao tena tsy afaka mitsangana dia mipetraha ambony fandriana eo dia mitsangana kosa ianao zay manana olana amin'izao fotoana izao hivavaka ho anao zay nelanela tany dia tsakana amin'ny fanahy masina amin'ny herin'Andriamanitra, fa na aty Paris ianao na aty faritany ianao na ny Dubai ianao na ny aty Amerika ianao na aty Afrika mandray an'izao fandarana izao dia afaka ho tongany aminao amin'izao minitra sekondy izao ny herin'ny fanahy masina, ny herin'Andriamanitra dia hanafaka anao. Hivavaka arsika amin'izao fotoana izao apetra amin'ny faritra marary anao ny tananao hivavaka ho anao zay Jesosy eo. Androany dia mivavaka manokana amin'izao rahalasy sy anabavy izao ny teninao dia milaza manao hoe any amin'ny toerana izay ampatsahivonareo ny anarako dia any no anatonako anareo, any no hitahiko anareo. Amin'ny anaran'i Jesosy no resako fahefana ary androako nasana devoly amin'ity rahalahy ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ny herina famosaviana, fanana famosaviana, fanahy maloto, fanahy démonie losera miala anao amin'izao fotoana izao, fanahy mpanakorotana tokantrano, fanahy ratsy mitondra aretina, fanahy ratsy mitondra ozana, korotana amin'ny fiainana, amin'ny anaran'i Jesosy miala anatin'izao rahalasy anabavy izao ny aretina ao anatin'ny lalan-drany eo, lalan-dra madinika, lalan-dra vaventy, ao anatin'ny taova rehetra ao anatiny eo, miala amin'ny anaran'i Jesosy anatin'ny taolana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, 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 amin'ny anaran'i Jesosy. Fanana famosaviana, ny hery maizina zao dia zao mivoa amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy ianao Satana, potika ianao Satana, mianjera ianao Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Za dia mandidy ary manambara fa afaka zao rahalahy zao, afaka zao anabavy zao, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'ny toejazy ianao amin'izao fotoana izao mihety jazy ianao, teraka soamatsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy, teraka soamatsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra Jesosy eo afaka zao rahalahy zao mivany olona rehetra. Tompo tondra-bavaka ihany koa tamin'ny ditaorina mety toko fatelo mangataka ny tolon-tsaina, fitarihan'ny fanahy masina, fahazavan-tsaina. Saotra tompo, amen. Lasa antsika pasteur dia numéri Deutéronomie toko fahatelo andininy voalohany mivaky toy izao: dia niverina isika niakatra tamin'ny lalana makany Basana ary nivoaka hiady amintsika tao Idrey Eoka mpanjakany Basana mba amin'ny vahoakany rehetra. Dia hoy Jehovah tamiko: aza matahotra azy ianao fa efa natolotra eo an-tananao izy mba amin'ny vahoakany rehetra sy ny taniny, ary ianao anao aminy araka izay nataonao tamin'ny Siona mpanjakany Amorita izay no natao Esbona. Dia natolotra Jehovah Andriamantsika teo an-tanantsika koa i Oga mpanjakany Basana sy ny vahoakany rehetra, dia nandresy azy sika mandra-patsisy niangana na dia ray akory aza, dia afatsika ny tanàna rehetra tamin'izany andro zany. Tsy nisy tanàna izay tsy nalaintsika taminy dia tanàna 80, dia antany Argoba rehetra izay fanjakan'ny Oga tany Basana. Ireo tanàna rehetra eo dia samy nasiana manda avo sy vavahady ary idy hamafy azy, afa-tsy nivohitra madinika maro dia maro. Dia naringatsika ireny tahaka izay efa nataontsika tamin'ny Siona mpanjakany Esbona
naringana amponina rehetra amin'ny sisiny isa-tanàna mba mizazamambehivavy fa mibiby fimpo rehetra sy ny fananana tamin'ireo tanànareo dia nataontsika babo atsika ary nalaintsika tamin'izany andro zany tamin'ny mpanjaka roan'ny amorita ny tany zay tany an-tafin'ny jordana hatramin'ny losanrikany arnona ka hatramin'ny tendrombohitra hermona nataon'ny sidonianina hoe siriona ary ny amorita kosa nanao azy hoe senira dia ny tanàna rehetra tamin'ny tany lemaka sy gileada rehetra ary basana rehetra hatrany saleka sy edrey dia tanàna amin'ny fanjakan'ny oga tany basana fa oga mpanjakany basana ihany no sisa velona tamin'ny rehefa hita indro farafaraviny farafarany tsy ho rabany taranaka amona va izany sivy akio ny alavany ary efatra akio ny sakany araky ny akio ny lehilahy ary io tany io dia azontsika tamin'izany androany hatrany aroera zay amorony lohasanyrikany arnona asina tsasaky ny tany avoanany gileada ary ny tanàna eo dia nomeko ny robanita sy ny gadita ary ny gileada sisa sy ny basana rehetra zay fanjakan'ny oga dia nomeko ny atsasaky ny fireneny manasea dia ny tany arokoba rehetra dia basana rehetra atao amin'ny teny rehefa hita zany jaira zanaky manasea no nanafaka amin'ny tany arokoba rehetra hatramin'ny falitany gesorita sy ny makatita ary ny anaran'izany dia basana atonataony hoe havota jaira araky ny anaran'ny tenany ihany mandrakandroany ary gileada dia nomeko an'ny makira ary ny robenita sy ny gadita dia nomeko hatrany gileada ka hatramin'ny lohasanrikany arnona dia ny atsasaky ny loasa sy ny faritany hatramin'ny amorony lohasanrikany jaboka zay faritany taranaka amona ary ny tany kosa dia sy jordana ary ny faritany hatrany kireta dia hatramin'ny ranomasina amin'ny tany hay dia ny ranomasitsira eo amin'ny ambodin'ny pisga dia eo tsinanana 5 ary nandidy anareo tamin'izany andro zany aho ka nanao hoe Jehovah Andriamanitrareo fa nanome anareo ty tany ty olovanareo andeha mity eo alohan'ny zanak'Israely rahalanareo ianareo rehetra zay mahery samy efa voamana iady fa ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny ombinareo fantatro fa be omby ianareo dia hitoetra eo an-tananareo zay nomeko anareo mandra-panomeny Jehovah fitsarana ny rahalanareo tahaka ny anareo ka olovany koa ny tany zay nomeny Jehovah Andriamanitrareo azy any an-tafin'ny Jordana dia veriny ianareo sao amin'ny tany ny avy zay nomeko anareo dia nandidy any Josoa aho ka tamin'izany andro zany ka nanao hoe ny masonao efa nahita zay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitra teo tamin'ireo mpanjaka roa lahy ireo dia toy izany nataon'i Jehovah amin'ny fanjakana rehetra zay alehanao aza matahotra azy ianareo fa Jehovah Andriamanitrareo niady ho anareo dia nitarana tamin'i Jehovah tamin'izany andro zany ka nanao hoe Jehovah tompo ianao voalohany tampanomponao ny fahalehibeazanao sy ny tananao mahery fa iza misy Andriamanitra ny any an-danitra na ty tany zay mahay manao araky ny asanao sy ny herinao aoka mba andeha hita aho ka hita ny tany soa zay nandafin'ny Jordana dia ilay be tendrombohitra tsara sy Libanona fa tezitra tamiko Jehovah noho ny aminareo ka tsy nihainao ahy izy dia io Jehovah tamiko aoka zay aza miteny amiko itsony ny amin'izany zavatra zany ianao miakary eo tapon'ny pisga ianao ary atipazo ny masonao miakandrefana sy miana varatra miana tsimo sy miatsinanana ary eo ka hijery masonao fa tsy ahita izany Jordana zany ianao fa mandidiany Josoa ianao dia mampareza azy sy mampatanja azy fa izy no andeha hita eo alohan'ity fireneny ity ary izy no ampandova azy ny tany zay ho hitanao ka dia nitoetra tany Antoasatarifony Betapeora isika pasteur ya misaotra ny pasteur Alvarez moa zany tao anatin'izay vaky teny zay raha hofitinina kely angambany pasteur ilay izy dia mitohy amin'ilay toko faharoa ihany moa zany ty toko fahatelo tapany voalohany ty dia ny lalana ny zoran'ny zanak'Israely ary tonga teo amin'ny ataoko hoe efa eo apototro ny on'ny Jordana dia nisy an'ireto firenena anankiroa dia ny firenen'ny lainy hotaritiny Sihona mpanjakan'ny Basana izy teo oga mpanjakan'ny Basana sy Sihona mpanjakan'ny Amorita reo zany no nisan'ny fahavalo zay no verina hoe matanjatanjaka kely teo alohan'ireo zanak'Israely reo kanefa ny zavatra nafinaritra zany pasteur Alvarez rehefa jerenao ny fomba nentina nandresy an'ireo mpanjaka matanjaka be reo dia anisan'ny maivana indrindra tamin'ny zanak'Israely no niady tamin'izy ireo niady tamin'ireo mpanjaka anankiroa reo ary vokatra zay ilay ady nataony zay dia isaky ny misy ady atrehana moa zany pasteur na isaky ny misy zavatra sarotra anankiray zay atrehan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray manompo an'Andriamanitra dia misy voninahitr'Andriamanitra foana ao ambadika ilay izy ny ady anankiray zay niseho tamin'reto zanak'Israely reto dia tao ambadika izay no nisy ny anjara tany na ny lova tsara indrindra
ho an'ny fireneny robenita sy ny fireneny gada ary ny antsasaka ny fireneny manaseo zo voalazan'ny tenin'andriamanitra tany malalaka tany efa azo everina ihany na mbola tsy tonga tany amin'le tena izy aza dia efa azo everina ihany fa tany malalaka sy tondradrono sy tantely io tany io na dia mbola tsy tafitany Jordana azy reto zanak'Israely reto tamin'izay vanim-potoana izay io moa zany dia tiana sady ny mampahery ny mpanompon'Andriamanitra zay atao hoe ao anatin'ny ady amin'izao fotoana zao mandalo toe-javatra zay noverinao fa maivaivay mihitsy ianao amin'izao vanim-potoana zao pasteur ianao na mpitondra fivavahana kanefa dia tsy apozinao ngamba zavatra miatra aminao ohatra ny tahaka ny tendrombohitra be ny ady lalovanao amin'izao fotoana zao ohatra ny tahaka ny misy Goliata be zany eo anoloanao eo io moa dia ampaherezantsika foana pasteur ny hoe zany David zany tompoko tsy nalaza mihitsy David raha to ka tsy nisy Goliata fa ny fisiny Goliata dia valom-bavaka lehibe ho an'ny David tsy ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany no sandratra tamin'ny andron'ny Goliata fa lalana anankiray nampalazan'ny David ihany koa ny fisiny Goliata ka na dia mafy aza ny ady natrehana tamin'izany vanim-potoana zany ny ady tamin'ity Goliata ity dia io ny lalana nisy sondrotan'ity David mpanjaka ity raha tsarotsika tsara dia ny ady izay ny fanaovan'ny Saul tamin'ny David dia anisan'ny ataoko hoe ady goavana be zany hoe ny ady tamin'ny mpanjaka zany David tamin'izany vanim-potoana zany fa ny fomba anankiray nentin'ny David ny ady tamin'ny Saul dia tsy mba miaramila tsy basy amatafondro tsy resaka hoe herijika amin'ny maha-olombelona na fahaizana hoe aiady tsy zany nentin'ny David ihany koa ny ady tamin'ny Saul fa anisan'ny fitaovana nentin'ny ady tamin'ny Saul pasteur Alvarez dia ny fahaizana mandefitra dia ny fahadiovam-po dia ny famelan-keloka zany anisan'ny fitaovana tena entina mandresy ny fomba nentin'ny ady tamin'ny Goliata dia ny fahasahiana sy ny finoana ary ny fatokiana n'Andriamanitra fa nentin'ny ady tamin'ny Saul ray dia no fitiavana famelan-keloka tsy nanana zany atao hoe vengeance izany izy navaly faty tao anatiny dia moramora foana no nandresy an'ny Saul tamin'izany fotoana zany ary raha tadiditsika tsara dia mora tamin'ny David niakatra teo amin'ny toerana mahampanjaka azy ny antony pasteur Alvarez dia hitan'Andriamanitra zay tempony zay ary Andriamanitra mihitsy no miteny manao hoe nahita olona araka ny foko ao ozy izy Andriamanitra inona moa zavatra tiana ampatsiahevina ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny lalana ny zoran'reto zanak'Israely reto dia tsy hoe tao amin'ny tany efitra dia nijanona tao hoe fa atao amin'ny tany efritsika fa mariako tsara pasteur fa ny teny fikasan'Andriamanitra tsy hitondra zanak'Israely eo amin'ny tany efitra fa ny teny fikasan'Andriamanitra dia hitondra zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana fa ny lalana makany amin'ny tany Kanana nefa tsy maintsy mandalo tany efitra ary vokatry le fandalovana tany efitra zay no nahatonga ny zanak'Israely marobe ny monomonina tamin'ny fotoan'andro rehefa tavalatsaka tao anatin'ny fimonomononana dia ringana tany anefitra ny akamaroan'izy ireny io moa zany dia misy lesona ngezabe azontsika tsy hoana ny hoe rehefa nanafaka anao Andriamanitra tao amin'ny tany-pahafatesana tao amin'ny fahotana tao amina zavatra maro samihafa zay nahazo anao no vonjenitsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo no vidina tamin'ny ataoko hoe valeur lafo indrindratsika no ny amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompo zay nividianana atsika efa nolazaiko teto manao hoe ny investissement ngeza indrindra hatramin'izao andro an'io zao pasteur Alvarez dia tsy namoronana ny lanitra sy ny tany akory marina fa noforonona ny lanitra sy ny tany misy arena ao ambanin'ny tany misy arena eto ambonin'ny tany misy arena ao anatin'ny ranomasinao fa tsy mahavidy ny tombabiditsika izany pasteur tsy mahavidy ny famelan-keloka atsika izany fa izay no mahatonga le hoe ny investissement ngeza indrindra dia zao ny rahan'i Jesosy Kristy tompo zay nalatsaka ho famonjenatsika ho fanafanatsika pasteur Alvarez ary dia nanafaka atsika tao anatin'ny fahotan'Andriamanitra koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireo ndikan'izay pasteur tsy hoe afaka akorytsika dia milamindamina eo fa za dia miteny amin'reto olondreto amin'ny maha-pasteur mpitolo ny fahamarinana atsika ampanatretena ny tenenako anao fa nanafan'Andriamanitra azy ianao dia miomana fa tsy maintsy andalo ady ianao tsy maintsy hisy vanim-potoana andalo tany efitra ny olona anankiray ary
ao anatin'izay tany efitra alalovan'izay pasteur Alvarez eo no mahatonga ny olona indraindray tafalatsaka ao anatin'ny fimonomononana manometsiny amin'ny pasteur manometsiny an'Andriamanitra hoe zao ve le manompo an'Andriamanitra nahoana ny fiainanay tahaka an'izao tsy nahoana ny fiainanay no hatramin'ny nanompoana an'Andriamanitra manao an'izao satria zay mihitsy le lalana tompoko zay mihitsy le lalana ary vokatra zay le lalana zay dehibe ny olona nyverin-dalana tamin'izany vanim-potoana zany ary io moa no natonga le andalatsoratra masina kely andalatsoratra masina anankiray ny teny asa izy iny nomero toko 7 hoe tokony ny taona iray soloana ny andro ray soloana herintaona numérique 4-6 vokatry lay fahotany lay zanak'Israely zany pasteur Alvarez vokatry le fimonomonona zany hoe ny valim-bavaka tokony ho tonga rapitso dia raha ho tonga aza dia amin'ny herintaona indray zany hoe misy zavatra be dia be zany ry havana malala tombotsoa be dehibe tokony ho azontsika fa raha tokony hisaotra an'Andriamanitra isika tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra isika indraindray dia tafalatsaka ao anatin'izay fimonomononana izay ary zany tompoko no tandremana tsara amin'ity fiarahana miaraka amin'Andriamanitra ty fehezina ny vava fehezina ny teny alokon'ny vava tsy dia manome teny manindrona an'Andriamanitra loatra tsy dia manome teny ataoko hoe monomonona loatra fa maiza makasitraka amin'ny lalany hitondran'Andriamanitra maiza misaotra amin'ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ozy izy lay tononkina anankiray manao hoe misaotra anao ny amin'ny zavatra efa nataonao sy izay mbola ho ataonao dia tsara foana misaotra an'Andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra izay iverenantsika moa zany le boky ny Deutéronome teo zany pasteur hoe eto amin'ity Deutéronome toko 7 tapany voalohany ity zay mitohy amin'ilay toko 2 fanao zavantsika dia ny zavatra resahany eo zany pasteur Alvarez dia milaza n'ilay zaratany fireneny Robenita dia ny antsasaka ny fireneny Manase ary ny fireneny Gada Sadana izy teo pasteur izy ana firenena anankitelo reo zany fireneny Gada dia fireneny Robena dia ny antsasaka ny fireneny Manase zany hoe nanomboka sady zany ny fizarana n'ilay tany teto pasteur Alvarez io moa zany efa tsindritsika tany aloha tany hoe ny Andriamanitra mihitsy no mandamina nyty resaka fananatany ity ao amin'ny tantarany baiboly tsy nataon'Andriamanitra ho zava-maivana mihitsy ny resaka fananatany fa ny tany natao ho an'ny Robena dia ho an'ny Robena ny tany natao ho an'ny fokony Joda dia ho an'ny fokony Joda ny tany natao ho an'ny malagasy dia natao ho an'ny malagasy fa tsy natao ho an'ny sinoa na ho an'ny karana na ho an'ny vazaha zay le fipetrakirisy pasteur zany hoe raha ny marina zany dia tokony hanana ny zaratany daholo ny malagasy rehetrarehetra zay ny ara-baiboly satria tena hoe matoa nataon'Andriamanitra malagasy dia tokony manana ny anjaratany koa zany eto Madagasikara tokony manana ny anjaratany koa eto Madagasikara mety isy amintsika mpivavaka sasany miteny manao hoe ny atsika ne pasteur ny fanjakantsika tsy eto tany fa ny an-danitra tsy dia zany ny important zany fa ny fanahin'ny olona torena ny fanahin'ny olona ampianarina hibebaka ny olona efa mitovy fibebahantsika eto fa misy olona moa tsy dia tian'izany hoe miravo miresaka tany eto na miresaka fitahina dia misy manakina hoe tsy zany ny ilaina fa za zany aloha miteny hoe ho an'le olona tsy dia mila an'izay loatra dia tsy dia mampanina fa za ndray mahita hoe ilaina zany pasteur satria raha tsy misy ny tany dia tsy misy fotodrafitrasa azo atsangana raha tsy misy ny tany dia tsy ho tratra mihitsy ny vinana ny vision ohatra antsika zao ohatra hoe manana vinana ny vision anangana trano fivavahana lehibe indrindra ataoko hoe eto amin'ny ranomasimbe indiana aloha fa ny any Afrika tsy fantatro anisan'ny ho atsangana zany zao itoeran'io aizy no tsy ho atsanganao ny amin'ny abakabaka io na eny anaty ranomasina tsy mety mitsangana anaty ranomasina io tsy mety na eny amin'ny fitrana pétrole tsy mety fa tsy maintsy tany io zany pasteur ary ny ananganan'io io fotodrafitrasa io tsy any Komoro fa za malagasy dia eto Madagasikara zany no ananganana an'io noho izany resaka tany zany tokony manana n'izany anjara-taniko zany zany za sy ny fiangonako pasteur Alvarez sao tokony manana satria olona miteraka enina ianao zao dia manana an'izany ianao reto olona mihainao tarantotokotrano reto sao tokony manana an'izany be dia be ne za miteny aminao pasteur be dehibe ny mpino mamotsitra ny famonjena vokatry ny tsy fananana trano satria eritreretinao misy olona hoe sivy mianaka izy ao an-tranao sivy mianaka dia izy sivy mianaka ao an-tranao io efitrano anankiray izy nefa mpivavaka dia efitrano anankiray eo ny fandrinan'ny dada dia eo ny fandrinan'ny neny dia eo le vavy be fa 20 taona dia eo le lahy be 17 taona sy tapany
dia mifangaro daholo ny vilia mifangaro daholo dia mireny ny kadratra ka manao lalamanjotokana akeo dia avotr' zao ny orana dia efa miditra koa ny ranonorana dia le mpanofatrano anankiray tsy ambadika tsy tia lala fa lefa nymafy be ny zava-maneno ataonao ahoana ny hitoetra tsara amin'izany ny ara-panahinao tsisy ara-panahy vanina anie zany paster ny voalavo manga ny fotsiny ianao nefa ho any an-danitra ianao ka tsy anao ve manaraka an'le baiboly manana ny jara-tanoh idongitsika eo anatren'andriamanitra dia amboary no toetrany io koa mantsy paster ny baiboly dia miteny foana hoe ny fitahina ao andohan'ny marina ary ny fitahina ihany koa dia resaka décision resaka fanapa-kevitra sy safidy raha misy olona zany tsy manaky ny hotahina mihitsy dia tsy ho voata mandrakizay izy raha misy olona zany tsy manana fanapa-kevitra ny hotahina fa hoe aloha zay ho ao dia eo foana izy fa io fanapa-kevitra sy safidy ny hotahin'andriamanitra pasteur ozy izy ny baiboly manao hoe nataoko anareo anatrehanareo zay ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahina sy ny fanozonana dia mifidiana fiainana mba ho velonareo zany hoe anjaran'ny olona zany paster Alvarez no misafidy ary reto zanak'Israely reto raha nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta marina fa niteny Andriamanitra eo avoaka konao fa safidy io misy ihany mety mijanona tany fa reka marony aloha dia tafavoaka aty amin'ny niaraka tamin'ny Mosesy tamin'izany fotoana zany pasteur Alvarez milohany idirentsika amin'ny tapany faharoa tsindrim-peo na ny anana zany pasteur na ny tsodrano zany pasteur nitsodranony Isaka rehefa nitsodranony Jakoba dia hoe niandony lanitra sy nitsirony tany ary be deaibe nitsodrany tahaka an'izany anaty baiboly hoe niandony lanitra sy nitsirony tany tsy hoe tsy ny lanitra ihany zany fa nitsirony tany zany hoe ny mizava-tsoa namboarin'Andriamanitra raha iaino sy akatonareo izy dia ihinana nitsirony tany zany hoe ty tany ty zany tsika moa zany dia niaina atao anatin'ny ozina hatramin'izay vokatry ny fahotana dia lasa ohatrany hoe tsy lasa tsy misokatra ntsony saitsika fa dia hiakatra ny an-danitra fotsiny dia tranojanona hatreo nefa misy fahasoavana be deaibe eto amin'ity tany ity sady misy fahasoavana eto amin'ity tany ity misy tsirony eto amin'ity tany ity no hoany an-danitra ianao dikan'izay zava-dehibe mihitsy pasteur hoe Andriamanitra ivavahanao dia Andriamanitra manan-karena ahoana moa ny hijanonanao anaty fantrana isan'andro san'andro zao nefa ianao any an-danitra fa mila tahin'Andriamanitra ianao mila mahazo tany ianao mila manana trano ianao mila mihinana ny tsirony tany ianao zava-tsoan'ity tany ity ny arena any amin'ny firenena maro samihafa any dia mila miditra ao tranonao ohatra hoe ny arena zany ohatra pasteur ilaza sationany vitsivitsy ohatra mba nyteleanao ohatra dia mba misolata reny écran plat reny mba écran LED be reny io moa ny akarakaraka ny be zay tianao mba misy frigidaire ao tranonao mba mifarafaranao mba mifarafara mba tsy le vepetrahanareo dia ohatrany manonja tsoka tsimotsinana ny rano ozy ny filazam-baovao taloha tsoka avy any tsimotsinana ny rivotra ka anonja be ny ranomasina ohatrany hoe manonja ambony ranomasina zany ianao mipetraka amin'le fandrinany olo mba mila miova zany fandrina zany fandrina ny dadabe ny ohatrany mba mila miova fandrina fanaka tsara kidory mba kidory éponge na reny matela reny mba hitanao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra fandrinana ny varavaran'ny tranonao mba varavarana ara-dalàna fa tsy hoe vao misokatra varavarana dia amin'ny alina ianao mamoa varavarana tonga dia taitra daholo ny any am-pandrena sy ambony satria maneny be varavaranao ahoana moa iainanao ny hoe ny andony lanitra sy ny tsirony tany amin'izany fa mila miova zany mila sinarena ao an-tranonao mila miainao anatin'ny fifaliana ianao marina fa hoany an-danitsika nefa tsara ny tahin'Andriamanitra raha izay pasteur dia faharoa resaka fandrina zay pasteur zao vakio kely ty andiny faraiky amby folo ty zao vaky ny teny hoe fa ioga mpanjaka ny basana ihany no sisa velona tamin'ny rehefa hita indro farafara vy farafarany tsy eo amin'ny rabany taranaka amoana va izany sy vakio ny alavany ary efatra kio ny sakany araky ny akio ny lehilahy i Davida pasteur dia lehilahy anankiray izay araka ny teneninao teo hoe niady tamin'ny Goliath izy ary ny fisiany Goliath no nitsombadihany tantarany Davida tany amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra ary satria taorina zay fandreseny zay niova ny zavatra rehetra tahaka an'izay koa zanak'Israely rehefa resy ty Ioga ty pasteur dia tao ambadiky fandresenany Ioga io dia efa nanomboka nandova le teny fikasana ny zanak'Israely zany hoe le teny zay nambaran'ny tompo zany dia tsy kivazivazy nalainga fa tena famarinana ary dia nanomboka nino ny zanak'Israely hoe efa manomboka mandova ny sasany efa manomboka misy mandova amin'ny firenena sasany amin'ny zanak'Israely satria ny tany Ioga ty dia azo ny zanak'Israely tsy moramora nandraisa zany Ioga zany pasteur satria Ioga dia lehibe lavitra noho Goliath jereva tsika ngely tamin'ny Samuel voalohany rehijery ny abean'ny Goliath tsika Samuel voalohany toko fafita amby folo andininy faefatra
de zao mivaky ny teny Samuela voalohany toko faefatra andiny Samuela voalohany toko favita amby folo andiny faefatra nisy lehilahy ray mpiatsiady nivoaka tany amin'ny tobin'ny Filistina Goliata avy any Gata ny anarany enina kiso ray enjeny alavany enina kiso ray enjeny alavany ny akio ray moa zany a raha lehilahy zany natao akio dia 1,5 m eo zay pasteur 1,5 m sasany eo zany hoe i Goliata de enina akio fa Yoga kosa pasteur ny alavany de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe 5 akio Deutéronome toko fatelo raiky amby folo andiny fa toko fatelo andiny fa raiky amby folo hoe 5 akio ny alavany zany hoe any amin'ny 15 metre 16 metre no zany alavany ty Yoga ty zany hoe rehefa mijery zany ianao pasteur de miandrandra ambony be mbola geda lavitra ny Goliata zany Goliata dia 6 akio zany 6,50 any amin'ny 9 metre no ny alavany Goliata fa ity lehilahy ty Yoga mpanjaka ty 15 metre ny alavany 13 metre 5 13 metre 5 à peu près zany 15 metre eo à peu près zany fa i saka le fandrina kosa efatra akio zany hoe any amin'ny 6 metre no any 6 metre zany hoe itreto fa misy fandrinanao zany ohatranao de fandrina efatra milahatra zany ray roa telo efa 10 zay ny abeny zay ny abeny zay de anakoroa ndray avy milahatra anakoroa ndray amin'ny sisiny ato 6 metre milahatra anaky eo amin'ny 2 metre eo zany ny sakany ohatra milahatra anakenina zany milahatra efatra zany milahatra efatra ny amin'ny sakany de milahatra anaky valo ny lavany hitreto hoe zany natoriny ty Yoga mpanjaka ny basana ty pasteur tsy moramora ny ady tam'zany ary tsy moramora koa ny ady tam' Goliata ara mbola kely lavitra no ty Yoga ty nandositra daholo miaramila ny Israely tam'zany fotoana zany fa vao mainka efa ty Yoga ty pasteur tena mijoalajoala tena avo de avo tena ohatrany hoe tsy mampinona zavatra raha ty fitantaran'ny baiboly azy nefa marina ny baiboly tenin'Andriamanitra famarinana tsisy diso misy ty filazan'ny baiboly ty fa ny amin'ny 15 metre no ny alavan'ny tirangah ty nefa de resiny zanak'Israely izy io pasteur zany hoe ninona zany hoe ny raha fahitako anazy zany de zao pasteur hoe Davida nandray finoana nangala tahaka ny finoana nanahaka ny finoan'ny i Josoas Kaleba hoe na de nifanena tamin'ny Yoga azy de tsy natahotra fa nidroso hatrany de rehefa tonga Goliata zay mbola azo lazaina kelikely noho ny Yoga de nanana an'izay finoana zay koa Davida de nandresiny fahavalo am'izao fotoana zao Andriamanitra de mitaky an'izay finoana zay pasteur hoe nefa naady ohatrany ahoana ny adinao naady lehibe tahaka ny ahoana rehefa ao anatinao zay finoana ny teny fikasan'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy ianao ary ao ambadika zay fandresenao zay satria arakaraka ny habe ny fahavalonao no voninahitra lehibe miandry anao ambadika eo de zao aza matahotra anao raha masendra ady goavana be am'izao fotoana zao na i Goliata mitsangana eo anohanao na Yoga mpanjakan'ny Siona mitsanga basana nitsangana eo anohanao de zao tenin'Andriamanitra ihany fikirana aza mijery ny habe ny fahavalo aza mijery ny angeda na farafara toriny fa mijerevany Jesosy de hitanao fa mandresy anao ary ao ambadiky fandresenao io de misy voninahitra be pasteur ia ao ambadiky le ady moa zany ny pasteur dia ao ny lova tsara indrindra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray io zay le mahatonga ny akamaroan'ny mpindresy satria mitsokady fa ny mpanompon'Andriamanitra anankiray zany andovan'ilay teny fikasana handovan'ilay fahasoavana zay dradradradraina foana de ao ambadiky ny adinao noho izany tsy tokony mitsokady mihitsy tsy tokony mitsokady ary raha tadiditsika tsara ty tantara ty satria famerena teny moa de rehefa resy ty Yoga mpanjakan'ny basana ty sy Siona mpanjakan'ny Amorita de ny teny ny taranaky ny Robena sy ny taranaky Gada sy ny tsasaky ny fireneny Manase hoe aleo zay hijanona am'izay fa tsy nanaky an'izay Mosesy tsy nanaky an'izay Mosesy fa ny tany ozy ho anareo fa ianareo tsy maintsy miatrika ady foana nareo ho amin'ny rahalahinareo de tahaka an'izany zany le izy pasteur zany hoe ina moa zany raha tiana pitainao anatin'le izy rehefa notahiny ianao rahalahy ka mbola miatrika ady ny rahalahinao de azarina ny rahalahinao fa andao hiaritolona miara tafita de miara miatrika ady miara-miatrika ady de miara tafita miaraka mandresan'ny Goliata miaraka mandresan'ny Yoga de miara mandova ny tany Kanana zay le izy pasteur io koa zany io de lesona angezabe io tadidio tsara mihitsy fa ny mpanompon'Andriamanitra anankiray na pasteur izy na mpiandraikitra izy ka mieritreritra hitondra baolina rery amin'ny fanomponan'ny tompo na mieritreritra hiady rery tsy ho vitanao zany io tsy ho vitanao ary zany mahatonga ny ataoko hoe reraka an-dalana ny fiangonana reraka ny mpanompon'Andriamanitra satria izy rery sy ny vadiny rery no miady eo anatin'ny asan'Andriamanitra izy rery no mihevitra ny tenany hoe za rery ihany ny olom-baositra fa ny rehetrarehetra dia
tsy de misy ilana azy daholy de reseny an-dalana le mpanompon'andriamanitra fa io dia arak' le teniko teo miara-miady miara-mandova miara-mandova de miara-miady de miara-mahita ny tany kanana zay ny amin'iny pasteur Alvarez raha fitimiko zany izy melony idirany ty tapany faharoa dia ngeza loatra ioga mpanjakany basana satria araka ny teninao teo raha 1 mètre et demi ny akio anankiray ny akioan'ny olona tam'izany zany tsy mitovy amin'ity akio atsika ity satria ny olona tam'izany lava be daholy de ano any amin'ny 1 mètre et demi tokoa dia tena ngeza ary tsy vitany hoe ngeza fa sady vaventy be satria mahatratra any amin'ny 6 mètre ano any ny largeur an'le inty izy le farafara de ny alavany zany any amin'ny 15 mètres araka ny tenin'ny pasteur Alvarez teo eo tena ngeza zany pasteur ngeza zany ary sarotra hoe ahoana ny fomba sakafo manao ahoana ny hoaniny zany firy vilia mety ombo ray isan'andro ka mba sakafo ny ogaty anazy fotsiny zany fa tena ngeza be le rangahy io kanefa de zao resy izy rehefa nomban'andriamanitra reto mpanompon'andriamanitra reto maivana tamin'ny Josua Kariba sy Mosesy no niady tamin'izy io pasteur tapany faharotsika sady mamaraparana ozy izy le soramandry any 9:20 hoe ny tsy hidiran'ny Mosesy aokanana sy ny nanendrenan'ny Josua andimby azy ny zavatra hita eto zany pasteur Alvarez de ity naniry mafy mihitsy i Mosesy mba hiditra ao amin'ny tany kanana ozy izy amin'ny 9:20 hoe aoka mba andeha hita ka hita ny tany soza eny andafin'ny Jordana de lay be tendrombohitra tsara sy Libanona fa tezitra tamiko Jehova no ny aminareo ka tsy ny aino ahy de hoy Jehova tamiko aoko zay fa aza miteny amiko tsony ny amin'izany zavatra zany ianao miakaro an-tapon'ny pisga ianao ary etopazo ny masonao miaka-drefa na sy mianavaratra miana tsy misy miatsinanana arako ajery ny masonao fa tsy hita izany Jordana zany ianao naniry izy ny andovan'ny tany kanana fa hoy Mosesy manao hoe nono nataonareo ihany no nahatonga tsy ahitan'io tanàna io tany kanana io fa naninona moa reto zanak'Israely reto io de efa nazavantsika teo aloha hoe le fimonomononana foana io pasteur le fimonomononana misy io ny asan'Andriamanitra pasteur de misy andraikitry ny pasteur fa misy andraikitry ny mpino ihany koa ny mpino de manana ny toerana manokana ianao zany hoe tokony hanohana an'le pasteur anao aloha arakevitra manohana azy amin'ny alalan'ny vavaka manohana azy amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy hoe monomonina foana ary rehefa ny monomonina de izay natonga ny Mosesy sanatria ohatrany hoe nanaonao foana satria raha toa Andriamanitra ka niteny taminy manao hoe trondroy ny vatolampy de amoaka rano de kapohany indroa le vatolampy de namoaka rano ihany de efa nazavantsika sy anao taon'ny nomery faraparany teo izy teo hoe ilay kapoka indroa nataon'ny Mosesy no tsy nakasitran'Andriamanitra satria le vatolampy de tsy inona kory fa Jesosy Kristy Jesosy le vatolampy de narary tamin'Andriamanitra lay fihetsiky Mosesy vokatry lay nataony le zanak'Israely de niteny Andriamanitra hoe ianao de tsy hiditra any amin'ny tany kanana mihitsy ianao tsy hiditra any mihitsy ianao somo ty zany fa tsy resaka fiainana mandrakizay ny resahany eto amin'ity Deutéronome atoko fahatelitra fa le tany kanana rabaky teny le ao Palestina mihitsy am'izao fotoana zao fa i Mosesy nandova ny fiainana mandrakizay de vokatry nataon'ireo zanak'Israely reo no nahatonga ny Mosesy tsy andova ny tany kanana ary zany pasteur no mahatonga ana miteny ozy hoe itsika pino re olona mahalala ny tokony atao eo amin'ny setry ny asan'Andriamanitra zay tokony zay hijoroanao ohatra ao anatin'ny fiangonanao ane misy zavatra be dehibe ilainao pasteur Alvarez mila mpiara-miasa mila mpanao délivrance ao mila groupe d'intercession ao mila vola ny fiangonana ny pino de tsy ho tahin'Andriamanitra mihitsy raha tsy manaiky ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra tsika tsy miteny hoe sponsor fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra tsy ho ambinin'Andriamanitra zany ny fiangonana fa tsy maintsy monomonina foana raha toy ianao ka tsy manaiky miara-miasa amin'Andriamanitra
ary andriamanitra raha namonjolona tsy namonjolona ho mpinotsotra hoe ina ny andraikitrao anatin'ny fiangonana dia mpinotsotra fa maniny ianao mpinotsotra za aloha tsy dia miditra lalina amin'ity asan'ny tompo ty fa aloha zay ho tsotsotra eny ihany fa manahirany zay fa voadola tany amin'ny toerana misy anay tany andriamanitra tsy namonjy anao mba ho mpinotsotra fa io zany pasteur misy lamina ohatran'izao io lalany famonjena eo mpanota ny olona dia rehefa mpanota ny olona mandray ny filazantsara dia nateraka indray ary rehefa nateraka indray ny olona dia lasa olom-baovao dia rehefa tonga olom-baovao ny olona anankiray dia natao batisa dia tsy hoe mijanona eo amin'ny batisa ny olona hoe vita batisa be lehibe ny mpino vita batisa tsy mandray andraikitra dia miemotra izy avy eo fa rehefa vita batisa ianao a dia tonga mpanompon'andriamanitra ina moa dikany hoe mpanompon'andriamanitra manompo amin'ny alalan'ny asa fanompona dia rehefa tonga mpanompon'andriamanitra ny olona anankiray paster Alvarez dia eo amin'izay le nyteneniko toy za hoe lasa mpiara-miasa amin'andriamanitra fa raha vao tsy manaiky miara-miasa amin'andriamanitra ianao ny amin'ny talentanao ny amin'ny fahaizanao ny amin'ny trakefanananao ny amin'ny fanananao fitaovana vola dia ho mpimonomonina zany olona zany ary rehefa monomonina dia manimba ny asan'andriamanitra ny afarana zany ane mahatonga ny asan'andriamanitra maro paster tena simba satria misy olona zany ao a milasa mitsankana ohatrandry ogasy ry goliata fotsiny ataony eo am-piangonanao olona aranofo be ka ny mahatonga ny olona io aranofo tsy mety mandray ny asan'andriamanitra dia ina ozy ianao no ataony manakina fotsiny be lehibe ny olona manakina vola foana andresahana atao anatin'ny fiangonana izo misy olona misy mitazana antsika zao dia vola foana andresahana fitahina foana andresahana ao anatin'ny fiangonana dia misy pasteur tratran'izany mihitsy raha vao mitoro resaka vola ao am-piangonana dia misy mpino mandeha mivoaka vola foana andresahana maninona ramba zao nitorina izy ndray no miteny maninona ramba zao nitorina fa maninona ianao raha manao pasteur raha ohatra sa ianao enao le monomonina sy manome tsiny io ary ataovy ary ny asan'andriamanitra hitanao azy dia ataovy le zavatra sy dia le zavatra tediavinao mihitsy atao mihitsy dia ho hitanao le izy hoe ahoana ny fandehana izy ty fa tsy mora io i tsy mora za moa miteny foana pasteur hoe io ane io raha tsy antson'andriamanitra io a raha tsy olona voantso ianao mity asan'ny tompo ty tena tsy tafavoaka amity fa mananao foana raha ohatra tsy olona nitson'andriamanitra marina zany pasteur fa be lehibe ny olona indraindray monomonina amin'io mpanompon'andriamanitra io mba miresaka mpanompon'andriamanitra tsika aloha zany androany satria zay le resaka eto be lehibe ny olona monomonina zao ny amin'ny paster nga pasteur tsy ampivavaka mihitsy nga pasteur zao zao dia rehefa tsy hitandray zay mialesana amin'ny pasteur dia any amin'ny ankohonany ray any amin'ny ankohonany ray jereo ny vadiny jereo ny zanany jereo ny praitapo aminy dia kianina foana le mpanompon'andriamanitra dia ny raharaha be nefa dia ty io le mpimonomonina io a mamindra virus amin'ny manodidina azy eo ary izy tsy mahalala mihitsy hoe fandringanana ny any ao ambadika io ianao monomonina io tsy mahalala fa misy fandringanana ao ambadika io ianao miamaina ny ara-pananao miamitsika le fahasoavanao anatinao le fandringanana miatonga ary tsy zao foana tsy maintsy misy pasteur tsy maintsy hopotika ny fiainan'izany olona zany io olona pitsikera io olona mpanaratsy io olona mpifosafosa mpanompon'andriamanitra io tsy maintsy hopotika ny farana io zany ny hita ato anatin'ny baiboly ka eto a dia miteny a hoe marina fa tsy tafiditra tany amin'ny tany kanana mosisy fa vokatra ny tsy fatafidirany mosisy tany amin'ny tany kanana fa amanetsiny ny olona maty teto ringana tao anefitra tao amanetsiny na manapitrisany mihitsy apatrapatra ny faty tao pasteur satria ny olona rehetrarehetra nainga tany amin'ny tany Egypta akoatra ny zaza madinika tsy navelaniditra tany mihitsy tena ripaka daholo zany hoe ny valiny zany pasteur nyvaliny fimonomonina sy fanomezantsiny mpanompon'andriamanitra anankiray a tonga dia fandringanana tena fandringanana foana zany pasteur Alvarez ary mahagaga mihitsy pasteur le sazy nomeny tompo dia hoe nareo rehetrarehetra reo sisa vely olo dehibe reo izy tsisy mahazo miditra amin'ny tany kanana ary tafiditra ao anatin'izay olona marobe zay mosesy tsy nahazo niditra tao koa mosesy pasteur tsy nahazo niditra tao nitenitenao pasteur nylaza manao hoe misy ny antso ary misy koa ny fanompona mba ilaza itodika kely amin'izay vetivety pasteur hoe misy zavatra anankiroa ny tsarana ny olombelona pasteur ny mpanompon'andriamanitra zany rehefa ny kristiana zany rehefa tonga ny an-danitra zavatra ray no resahako aloha hoe ny antony tsarananao dia ny fanompona zay nataonao tety ambony tany dia ho tsaraina araka zay fanompona nataonao zay anao hoe isika pino zany pasteur raha oarina dia samy natson'andriamanitra misy antson'andriamanitra tsararay avy any amina pino
satria eto moa de miresaka amina pino a sy mpitondra fivavahantsika eto a momba ny Timosesy sy ny zanak'Israely zay indrisy moa fa samy tsy tafiditra tao reo olo dehibe hatramin'ny Mosesy tsy tafiditra tao noho ny fimonomonomana sy ny fimenomenomana zay tany amin'ny tany efitra tamin'izany fotoana zany. Samy manana ny antso ny antson'Andriamanitra azy. Ohatrany hoe manao trano anankiray pasteur, misy trano anankiray ohatra atsangana fanoarana ty mino fa omeny tompo fatakarana ianao am'izao fotoana zao Andriamanitra ne fatakarana de ho azonao tsara ny zavatra tianao ambara. Tahaka ny hoe manao trano anankiray le fanjakan'Andriamanitra zany oharina hoe trano anankiray pasteur, manangana trano anankiray. Ny olona rehetrarehetra pasteur raha anangana trano ray tsy de hoe hoary électricien daholo fa misy ny électricien, misy ny maçon, misy ny chef de chantier, misy ny mpanao carreau, misy ny mpanao rindrina, misy ny mpanao tohatra, misy ny manœuvre, misy ny gardien, misy ny mpanaramaso fotsiny. Be de be ny anjara asan'ny olona tsiraray avy. Misy mpanakina fotsiny, misy oatra mpanaovana trano pasteur hoe natao eo amin'ny fanaovana trano mba hanakina tsy mety mba atonga le trano ara-dalàna zany ny refy sy ndrehetra zany de miady daholo. Be de be ny mpiasa ao anatina trano ankiray rehefa anangana trano ray raha tena ara-dalàna zany le trano ataonao de mety mahatratra manjatony mihitsy ny isan'ny mpiasa fanangana trano ray. De tahaka an'izany zany ty fanjakan'Andriamanitra zay idirantsika ty, samy manana ny antsony antson'Andriamanitra, samy manana ny asa fanompona zay notendren'Andriamanitra amby. Ary raha ohatra zany ny tena koatra ny tendren'Andriamanitra, za zao natson'Andriamanitra ho pasteur de ny tendren'Andriamanitra ho amin'ny asa anankiray ohatra anatina trano tahaka ny hoe trano ankiray ohatra manao carreau fotsiny. De rehefa tonga n'Andriamanitra manontany anazy de zao nanontaniana anao hoe vitanao ara-dalàna ve ny carreau nataonao, de io izy vao mitsery hoe mety le carreau nataonao. Fa raha za ohatra tsy nanaiky anao an'le carreau fosy za raha tsy tia lalana zay anao carreau any fa ny ale manao tambo fefiny tena ilaiko de tsy tsaran'Andriamanitra araka le fefy nataoko fa le carreau ihany nanontaniany tompo aiza le carreau de io zay mantsy tompo hoe le tambony nataoko tompo fa za tsy nanao an'le carreau. De eo vao mihanana fotsiny hoe tena misy zavatra diso zany tamin'ny zavatra nataoko teo amin'ny asa fanompona. Ka ianao raha manao asa fanompona ianao natson'Andriamanitra ianao dia ataovy tsara ny asa fanompona zay nataonao. Aza mijery ny hafa hoe manahoana ny hafa mandroso tsara ve ny hafa misy tsy mety ve natao ny hafa. Ohatra pasteur ohatra mitory teny zay ny asa fanompona nataon'Andriamanitra anazy, zay ny antso nataon'Andriamanitra anazy, ilaza ny filazany tsara, amonjy ny fanahinao, ampianatra anao hitory teny. De aza variana mijery zavatra azonao kianany amin'ny pasteur ianao fa le fanompona nataony araho tsara hoe zao ny toromarika nataony zao ny toromarika nomeny. Za zany ambadika zay dia miara-miasa aminy ohatra miara-miasa amin'ny ara-saina na ara-bola araka ny teny pasteur teo. Ka raha natson'Andriamanitra iara-miasa ara-bola ianao pasteur nefa tsy miara-miasa ara-bola fa zavatra hafa no nataonao de tsy hoadin'Andriamanitra amin'le zavatra hafa ianao le nataonao hafa tany ambadika tany fa le ara-bola ihany no antaniny tompo anao rehefa tonga any an-tantitra ianao hoe ahoana le ara-bola to tsy nanao araka le asa fanompona zay nanendreko anao ianao de hogaky ianao avy hoe lasa ny hafa ny anjaranao ozy ny tenin'Andriamanitra hoe hoafindrako ny fanaovan-jironao. Ka fantaro tsara ny asa fanompona izao ataonao aza lany andro manakina ny hafa fa le anao ny fanompona nao atao ny antson'Andriamanitra anao sy ny fidianan'Andriamanitra anao tena ataovy amin'ny fo, ataovy amin'ny fitiavana, ataovy manaova ataovy tsy ho zavatra mihitsy ny ainao aoka tena ho berim-po mihitsy ianao amin'ny asa fanompona zay ny antson'Andriamanitra anao io na ara-tsaina nomen'Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny ara-tsaina ianao de tena ataovy zay fomba rehetra nataon'Andriamanitra iara-miasa amin'ny fitaovana ianao ataovy amin'ny fanetretena amin'ny fitiavana tena ataovy amin'ny kafanam-po manaova ny ainao tsy ho zavatra mihitsy ianao amin'izany asa fanompona zany. Raha miasa amin'ny ara-bola ianao de tena ataovy zay atao fimonomonomana sy fimenomenomana fa tena ataovy amin'ny fo ary tena ataovy mihoatra no tena ataovy marary ianao mihitsy ary tena ataovy mihitsy hitan'ny tompo mihitsy mbola ho tsarain'ny tompo mihitsy ianao fa zavarina mijery ny hafa arakaraka zay asa fanompona sy antso zay nataon'Andriamanitra anao pasteur. Marina zay pasteur Alvarez ny fanomezam-pahasoavana dia zarazaraina samy hafa zarazaraina samy hafa ary eo anatrehan'Andriamanitra ny noheverinao kelikely kokoa zy ny Korintiana 2:20 no omena voninahitra bebe kokoa dia ohatran'izay izy io zany hoe misy ny loha, misy ny tongotra, misy ny maso, misy ny sofina, misy ireo tova rehetrarehetra ao anaty zay mampihetsika ny tenany olombelona anankiray de ohatran'izay mihitsy eo amin'ny asan'Andriamanitra zany hoe ilaina miara-miasa ny fanomezam-pahasoavana ary tokony samy mahatsapa an'izay ndraiky an'izay daholo ny tsiraray avy eny fa na de ataoko eo amin'ny sehatry ny firenena manontolo aza pasteur. Jereo tsara fa mba eto ampamarana mba iresaka momba ny resaka firenentsika satria raha vao miresaka zanak'Israely tsy maintsy tafiditra ny firenena rehefa nde
ny tenen'andriamanitra mosesy hoe mikara ianao amatapon'ny pisga dia mijereny masonao zany hoe ataony mahita ny maso fa tsy mandeha any mosesy mekandrefana mety tsy nanana mena varatra mena tsy mosy dia nijery mosesy a nafinatra tamin'ny mosesy aloha zany pastera ningavy izy hoe mba alao mba hita fa i mosesy indray tsy nymonomonina nanaiky ampanetretena mihitsy tena hoe nanaiky ny sitrapon'andriamanitra i mosesy fa tsisy fotoana mihitsy eto hoe ny monomonina i mosesy dia izao ny tenin'andriamanitra hoe mandidiany Joshua ianao dia ampaherezo io sy ampatanjao a fa izy no andeha hita eo alohan'ny firenena ary izy no ampandova azy ny tany izay ho hitanao ary dia nitoetra tany Andohasanta rifiny Betipiora isika izao ny zavatra nitsanga teto vita ny mission-ny Mosesy efa nresantsika teto ny tantara Mosesy hoe ny 7 taona voalohany izy tao andapany Farao ny 7 taona faharoa izy a tany Midianina ary tany nazahoany vady tao amin'ny Jetro dia ny 7 taona faharoa no nitondrana zanak'Israely feno 20 taona izy eto rehefa feno ny 7 taona nitondrana ny firenena sy nitondrana zanak'Israely dia tsy maintsy ny farana amin'izay ny mission fa ozy izy hoe ozy Andriamanitra hoe mandidia ny Joshua eo moa zany zao pastera dia manaprofosady fa tsy misy fanjakana mandrakizay eto ambonin'ny tany atsika hoe mety hoe fa mitondra fanjakana ianao a na mbola mpitondra ianao a na mbola eritreritra nitondra any aoriana any sy mieritretritra reo tanora zay mbola mieritretra ilatsaka aoriana kely eo menara tsara dia ho lasa filoham-pirenena anao aoriana kely dia zao foana nefa nitadio tsy ho mandrakizay ny ao amin'ny fitondrana na dia Mosesy voatendrin'Andriamanitra mivantana azy dia tsy mandrakizay Saddam Hussein nandritra ny 7 taona izy ty ny Kadhafi fa iny ny farany Saddam Hussein koa ohatran'izay izy le filoha Egyptiana Ben Ali moa izay 13 taona izy no teo amin'ny fitondrana fa miala ihany izy ny farany be dia be reo firenena izay nanana filoham-panjakana nateza be fa toerany fandimbiasana io toerany fandimbiasana ary tsy nampaninina ny Mosesy mihitsy no nanositra ny Joshua nampitan'le fahefana tamin'ny Joshua tsisy fialonana tao amina kely azy satria tombontsoa ambonin'ny firenena nanao nijerena zany pasteur tamin'izany vanim-potoana izany dia tsy nisy resaka manahirana teto ty resaka ino ty resana eto ty zany hoe gidagida be teto ary zay zavatra zay a dia tena hoe mijery an'le hoe ahoana ny atao mba hampandrosoana le firenena za zany resaka politika tena mitodika amin'reto mpanao politika malagasy ny atao hoe tena fitiava-tanindrazana pastera dia mieritreritra ianao hoe inona ny ampandrosoko an'ity firenena ity inona ny atonga ny malagasy igioka ny tombontsoa rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity jereo tsera ny fikirizany Mosesy sy ny fikirizany Joshua fa ny azahoan'ireo tombontsoa amin'ny tany Kanana dia nyraisaina reo foko 12 nyraisaina ny foko 12 hoe ahoana ny azahoana ny tombontsoa amin'ny tany Kanana dia ohatr' zany tsika io foko 12 misy eto Madagasikara tsy tokony isy fizarazarana ny malagasy tsy ho zarazaraina ny resaka politika tsika malagasy ny fitoviam-pijeriny tsy mitovy ny fitovian-kevitra ny tsy mitovy fa ny foko 12 tsy tokony hiady na tsy tokony isy hoe gidagidra na ifandranidranitra foana zany fa ny atao dia hoe inona ny azoko atao mba ampandroso ity firenena ity no tendrena teto Joshua dia nomeny Mosesy fahefana izy ary zay fahefana tao amin'ny Mosesy zay ihany no tao amin'ny Joshua dia hitanao fa lay fanosoran'Andriamanitra tao Mosesy ihany eny tao amin'ny Joshua i Mosesy eny nanokatra ny ranomasina mena fa i Joshua nanokatra ny on'ny Jordania zany zany anisan'ny tena hoe fahefana tao Mosesy ihany io fa le olona fotsiny no niova lay Andriamanitra momba azy zany tao foana ihany fa le tsanganan'olona fotsiny no niova zay le izy ka raha ohatra hoe ty firenena ny mpitondra anankiray dia tsy manana eritreritra fa tsy ny fampandrosoana n'le firenena ampandovan'ity firenena ity sy ny malagasy ray manontolo mba azahoan'ny malagasy tombontsoa tena mahamenatra ny pastera sady marary ny mahamenatra ny hoe Madagasikara dia firenena 5 mantra indrindra manera-tany eto amin'ity planeta tany ity mbola resin'ny Seychelles, Comore, La Réunion tsika
Comore zany taloha tena any aorianantsika zany ary mamenatra ny tovavy malagasy taloha zany hoe miaraka amina comoriana zany zahatra tsy mety zany fa am'izao lasa tiany malagasy miaraka amina comoriana fa fambaraka ho an'ny tanora malagasy mihitsy zany hoe ina isaki miaraka am're comoriana ke fa am'izao lasa ohatrany hoe taratara samy mialatsiny taratara amin'ny comoriana indray ny gasy zahatra tsy fanao enao mihitsy zany taloha pasteur ina le resaka toe-karena io le resaka raha toe-karena tena mahatra le firenena zany nefa eto ambonin'ny tany manan-karentsika eto amin'ny firenena manan-kataotsika misy ny volamena misy ny vatosoa vanille jirofo kakao sady manan-katao no lehibe ty firenentsika ty eto Madagasikara misy ny kakao tsara indrindra maneran'izao tontolo zao misy ny la vanille tsara indrindra maneran'izao tontolo zao misy ny volamena tsara indrindra taty Madagasikara nanaovana ny tempolon'ny Solomon io taty misy an'izany volamena tsara indrindra zany aty misy an'izany bois de rose tsara indrindra manera-tany etony misy arena an-dranomasina fa indrisy fa fahadimy manitra indrindra manera-tany malagasy ina mahatonga an'io ina mahatonga an'io de misy ndray misy miteny manao hoe arakaraka ny mba betsaka na toko-pivavahana mahatonga an'io za tena milaza pasteur ary fa raha tsy nisy mpanompon'Andriamanitra ny vavaka an'ity firenena ity efa tsotro zao ty firenena ity savritaka ambony ambany ty fa resaka tontolo politika tsy mifantefitra ny mpanao politika ty tena ny mpanao politika ty tsy mijery afa-tsy ny tompontsoany manokana ny politika ny fandimby rehetrarehetra teto sy ny tompontsoany izy mianakavy tsy mandeha amin'ny famarinana tsy mandeha amin'ny famarinana fa resaka kolikoly a resaka fivarotana tanindrazana de lasa simba le firenena ka tsika de mitoramambavaka nizaniza moa zany mitondra sy zay mbola hitondra dia isaorana an'Andriamanitra zay eo a na zay mbola ho avy eo na nefa ny teo aloha tsy hoe tsy navita ny teo aloha fa ndraindray koa zany ny mpanolotsaina an'izy reny keo efa antitra be loatra de vokatry le mpanolotsaina tsy mandefa efa tsy otsony ny tena fitadidian'izy reny de mananao foana de lasa maka mpanolotsaina antitra be le zay zavatra misy eto Madagasikara misy mpanolotsaina efa taloha be teo de iny mbola eo ihany tam'le fitondrana tsy nahomby teo aloha de iny le nanongana an'le anankiray de le lany ray le atna de misolo foana de mivadika iny le mamadika palitao eo foana izy eo ka reny zany miteraka poison ihany ho an'ny firenena ny fisindreny pasteur Alvarez satria lasa mivily le vision na lay vina apetraka Andriamanitra mihitsy ao anatin'le mpitondra de misy mpanolotsaina tato anatin'ny baiboly tato nisy mpanolotsaina fahafa ohatran'io fa tena miteny aminao fa ohatra hoe tamin'ny andron'ny Rehoboama na tonga ny Rehoboama mpanjaka ny vily de resaka mpanolotsaina fa tsy hoe Rehoboama ny ratsy toetra mpitondra tanora Rehoboama tamin'izany fa ny mpanolotsaina ny ratsy toetra de ny vily lalana any amin'ny tsy tokony ho izy ka mba iny mba teny atsipikely zany satria olo-pirenentsika mpitondra fivavahana tsy maintsy miresaka kely izay resaka firenena zay satria mba tia hita ny firenena mandrosotsika pasteur satria tsika koa mandray olona sahirana isan'andro de rehefa jerentsika le fahasairana an'le malagasy dia tena misy andraikitra reto mpanao politika tsy matahotra an'Andriamanitra sasany reto ihany le izy a vokatry ny fampitehana tafahoatra loatra teto amin'ity firenena ity pasteur Alvarez ivavaka arsika pasteur isodran'ny tompo ny am'izay fandarana teto zay raha eo dia misaotra be deabe anao zay noho ny am'izay nianaranay a teo amin'ny fotoana zay teo amoron'ny Jordana teo mifetra zay nitenenanao amin'ny Mosesy hoe tsy hitan'ity Jordana ty mihitsy ianao fa hiakatra amin'ny tendrombohitra Pisga de hitazana mena atsimo sy mena avaratra miakandrevana sy miatsinanana de hitan'ny tany soa tondra dronosy tantely fa i Josoa nitondra ny firenena hiampitany Jordana Andriamanitra reo vahoaka dia niraisaina ny ray foa nikendry ny asoa mpiray firenena aminy ny ampanan-karena ny atafavoany ny atonga an'izy ireo tafita Andriamanitra dia matoa zay napetraka eto amin'ity tany ity dia tianao mba hiaina fitahina araka ny teninao milaza manao zaho avy anana ny fiainana ary anahana ny be deabe fiainana be deabe fiainam-pandresena fiainam-pitahina fiainam-panasitranana ndraindray tokoa tompo dia miditra ny fahasoavana nefa misy olona marary a tsy azo ekena zany tompo fa androany dia nomenao finono zay hoe mila mandova ny fahasoavana mandova ny teny fikasana ny andolanitra sy ny tsero ny tany ka dia ho tahina ny tsiraray avy a ianao ane tompo amme zavatsoa ny tany a ary indrindra fiainana mandrakizay ho anreto raha lasiana-pahavreta misaotra Jesosy eo ny voninahitra dia honao rery any amen de mifarana eo ny fotoanantsika raha-pitsindray miditra amin'ny toko fahefatra tsika pasteur Alvarez tsika moa zany de zay voasoratra ato ny resantsika misy fotoana tena miresaka
fitahina be ara-panato dia misy fotoana miresaka tany zay moa tonga antsika miresaka an'ilay zany hoe izy voalahatra ato ihany dia misy fotoana izy mba miresaka kely resaka fitondrana eo amin'ny fitantanandram-pireny dia mba miresaka antsika satria mba misy ihany ny tolotsaina omen'Andriamanitra antsika amin'ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena Pasteur Alvarez dia misy fotoana iray miresaka amin'ilay hoe fanasitranana fotsiny na délivrance fotsiny ato anatin'ny baiboly zany ho hitantsika oriana kely eo anie afaka fotoana fotsy dia miresaka ozona sy fitahina indray ty Deutéronome aty dia ho resantsika eto zany a dia samy ho tahin'Andriamanitra tsy hay morovina ny vitan'ny baiboly ray manontolo zany fa dia samy ho lavandro iainana ahitany fiafaran'ity tantara ity zany Pasteur Alvarez mbola amatoana ny maro ty a zay vao vita tahin'Andriamanitra tompoko tahin'Andriamanitra tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rangiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasa antsika rehetra tompoko